Ny fanohanana Ambatovia ny vondrona tantsaha avy any amin'ny faritra izay asaina tahaka amin'izao moa zany dia anisany efa fandraisana andraikitra eo amin'ny hoe fanohanana ny velon-tenan'izy ireo dia manohana azy ireo zahay amin'ny fandraisana anjara amin'ny sehatra tahaka nytony hoe foara fiariman-dahatony izay manampy betsaka an'izy ireo amin'ny fahitana lalam-barotra vaovao mivelatra kokoa indrindra amin'ny sehatra nasionaly. Dia ireo tantsaha ireo isa-taona dia rehefa misy fiariman-daha dia hoentina ifoana. Tamin'ity taona ity zany dia solon-tena 10 avy amin'ireo vondrona tantsaha avy any Brickaville, Moramanga, Toamasina faharoa no nentina Ambatovia teto amin'ity toerana ity. Ankoatran'ny hoe fanohanana amin'izay fitadiavana lalam-barotra izay moa dia manampy be ihany koa izay eo amin'ny lafiny ara-teknika ary ara-pitaovana ihany koa. Araka ny efa nambaran'ny zareo taminareo teo ihany koa moa zany dia Ambatovia ihany koa dia manohana amin'ny fametrahana karazana ohatran'ny hoe fampindramam-bola sy fanaovana tahira izay tantanan'ireo vondrona tantsaha sy kooperativa ireo ihany. Izany vondrona ahafahana hoe mindram-bola ihany koa izy io manampy an'zareo amin'ny fitadiavana sy fanitarana ilay asa izay ataon'zareo amin'izay sehatra fambolena, fiompiana, taozavatra izay ataon'zareo ireo. Zavatra be amin'ny fandraisana anjara amin'ny fiariman-daha fahitanay lalam-barotra sy ny fahitanay zavatra tsisy any amin'ny faritra misy anay mba misy misoranay ny Ambatovia mitondra anay amin'izao mijery fiariman-daha zao satria Ambatovia ny nahitanay izao raha izay tantsaha tsotra tsy afaka andeha aty raha tsy misy any Ambatovia manohana aminay zay aloha ny voalohany ary zay tantsaha mpamboly izay manana tany manodidina ny pepiniana voakasiky ny Ambatovia dia najonon-jareo ny fikambanana nampiofanin-jareo zahay nianatra lamboly nianatra ny omby. Rehefa vita ny fiompiana sy ny fambolena nampianarin-jareo anay dia ny tantanan-jareo indray zay navondron-jareo ny kooperativa. Mbola zareo ihany nanangana anay kooperativa mba mivondrona ray hitady lalam-barotra mba hatsara ny velom-piainanay tantsaha. Avy eo zahay dia nentin-jareo mitety tsena mijery an'ity fiariman-daha ity nanaovan'jareo an'izao toerana izao mba ahitanay lalam-barotra hamorontanay ny vokatray ahafahanay mijery ny zava-misy hoe inona ny zavatra tsara ny amin'ny faritra misy anay. Noho ny fisian-jareo orinasa Ambatovia natory zao anay izay tantsaha any amin'ny faritra Atsinanana manomboka avy any Tamatavy izy isika Moramanga. Solo tena mikambana ihany ao amin'ny kooperativa zahay mitondra eto. Fa ny mambara anay tsirairay dia manana vokatra entina ity. Ao ny asa tanana, ao ny fiompiana, ao ny fambolena, ao ny voankazo. Izany zavatra rehetra izany dia atana tasitandinay. Manaraka izany mbola najoro ny Ambatovia koa zahay nanao voamamy. Ny voamamy vesela. Ny vesela zany ialana satria raha any amin'ny banky zahay dia tsy maintsy misy antoka hoentina any amin'ny banky hoe ity trano na ity tany ataony antoka isam-bolana vola. Na kamba-jareo zahay anao vesela najoron-jareo. Mbola ny Ambatovia najoro anay anao vesela. Rehefa nanao vesela zay olona eo an-toerana izay eo anatin'ny fikambanana natsangana dia mitahiny vola. Dia ny volanay io akambana ifampisamborana misy zanana. Io zana-bolana io miverina aminay ihany. Rehefa tonga ny fotoana fampidirana mpianatra tsy mijaly intsony zahay tantsaha mampiditra mpianatra. Mafaka mividy panneau solaire zahay mividy jiro amin'ireny balika reny amin'ny vola izay angoninay asananay tahiry. Ny zana-bolanay moa miverina aminay fa tsy makany amin'ny banky. Manaraka izany dia mbola ny tantanan-jareo koa zahay mijery an'ireny visite licence reny atsaratsara ny fiainanay, atsara ny misy tokantranonay nataony Ambatovia izany. Zay zany tsapanay ankehitriny fa misy fivoarana izay tantsaha satria misy orinasa. Amin'izao fotoana zany Ambatovia tsy zahay voakasiky ny tany foana leo manana tany maratra fa efa mivily amin'ilay olona sosialy tsirairay zareo zao manangona mizara fitaovana, mizara zavatra izay kely mizara hoe ny fiompiana, fambolena amin'ireo olona manodidina anay, olona hafa zany sosialy hafa. Ireo olona hafa ireo zany ny mpianatra, ny fokon'olona efa anisany alain-jareo amin'ny Ambatovia tohanan'jareo.